manolotra ny arahaba ho anao tafaraka indray isika eto amin'izao fotoana izao. Ifampivavaka isika dia sy miora no maniry hoentina mbavaka androany. Maniry izy nitsinjovana ny zandriny, ny raitapo aminy, ary koa nidirana Andriamanitra an-tsehatra eo amin'ny fiainam-pianakaviana. Ivavaka ho azy isika ary ianao koa afaka mivavaka miaraka amiko ho an'izany namantsika izany. Ivavaka isika to. Raha io misaotra noho ny fahafahako manonona izao tonom-bavaka izao. Misy any namana Jesy miora izay manana ny olana eo amin'ny fiainana, eo anivon'ny tokantrano, olana ara-bola indrindra, ary misy ihany koa ireo olana madinidinika eo amin'ny raitam-po izay mety noho ny mpiajavatra iainana no mahatonga izany. Ianao no hiditra an-tsehatra mba hamany olan'izy ireo. Hanome vahaolana azo antoka ianao eo amin'ny fidiram-bola, hahatonga n'izany lafiny iray eo amin'ny fiainana izany mba hirindra sy hilamina ka hanana fiadanam-po ny fianakaviana manontolo. Ray masonao, ianao no hitsinjo ny fianarana atao, ny asa atao, ary ianao koa ny asa amin'ny alalan'ny fanahinao amin'ny fianakaviana manontolo, ka ireo ray aman-dreny sy ireo raitam-po dia hanana fahatoniana sy filaminam-po, ary ny fianakavianany dia afaka hankalaza anao sy hiteranao satria nomenao vahaolana ny amin'ny fiainan'izy ireo. Momba azy ireo aza mahafoy azy ianao Andriamanitra. Mivavaka dia katahako mandrakariva amin'ny anaranao iry any Jesosy. Amen.